Miarabantsika rehetra indray ry havana izay manaraka izao fandaharana izao. Hiaraka iombabavakantsika mialohan'ny andraisantsika ny fampianarana. Andriamanitra ray zanaka fanamasinao mpisaotranao indray izay ny amin'ity fotoana ity izay ahafahanay miaraka eto androany manaraka izao fampianarana izao. Misaotranao fanamasina hanazava ny tsirairay eto ampanarahana ny fampianarana na ho aza izara na ho an'ny rehetra izay hiaino izany. Mba hitondra fiainana vaovao sy fanavaozam-piainana ho anay rehetra tsirairay avy ny teninao. Amen. Ny zoa makasy ny ray aman-dreny izay indray ny fampiresahantsika eto androany ry havana. Miarabantsika rehetra ray aman-dreny ary manaraka izao fampianarana sy fandaharana izao. Miarabantsika rehetra indrindra koa izay zanaka manaraka izao fandaharana izao satria ianareo zanaka rehetra zanakinareo androany. Fa mbola ho ray aman-dreny koa rehefa avy eo dia irariana indrindra mba isika rehetra samy handray soa amin'ny afatra sy ny fampianarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra androany. Hoy ny tenin'ny Tompo ao amin'ny Exodosy 2:20 ny 9:10 manao hoe: manatsaha ny irainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Didin'Andriamanitra ny fanajana ny ray aman-dreny ary rehefa mianatra sekolelady isika na mianatra katekômena isika raha avy ao amin'ny fiangonana FJKM sy Luterana ohatra amin'izany, fa ny rehetra ao anatin'ny fiangonana dia samy mianatra avokoa an'ity didin'Andriamanitra ity. Ka ny didy izay mahakasika ny ray aman-dreny dia eo amin'ny didy mitovy laharana amin'ny mahakasika an'Andriamanitra. Izany hoe rehefa mamaky tsara ny didy 10 isika, indrindra ho anareo zanaka manaraka izao fampianarana izao, dia mahita tsara fa mitovitovy filaharana, mitovy mihitsy moa izany amin'ny fanajana an'Andriamanitra, ny fanajana ny ray aman-dreny. Satria ny ray aman-dreny dia solon-tenan'Andriamanitra ry havana eo anatrehan'ny fitaizana ny ankizy. Ny Salamy 100 dia ny 9:7 misy hoe: izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Izany hoe Andriamanitra nahary antsika. Izay ny tenin'Andriamanitra mora tadidiana indrindra, fa famaky eo am-piangonana koa moa izany. Fa maro ny andinin-tsoratra masina izay manambara amintsika n'izany hoe ny tena tompony aina nahary antsika. Atrao amin'ny Salamy 1:7 ohatra dia tao amin'ny tompo isika, fa ny ray aman-dreny dia fitaovana fotsiny ihany nahatongavantsika teto ambonin'ny tany. Noho izany ry havana manamafy amintsika ity didin'ny tompo ity, manao hoe solon-tenan'Andriamanitra izy, mitaiza sy mikarakara ny zanaka. Noho izany izy dia manana ny zoa makasiny mila hajaina koa. Ary ny didy mahakasika ny fanajana ny ray aman-dreny dia mbola azavaina ihany ao amin'ny Efesianina 5:9. Jereo ny raha misy baiboly hoe kaikinareo hoe Efesianina 5:9 ny 1:1 ka hatramin'ny 1:7. Dia izao ilay teny eo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: anaka, manekena ray sy ny reninao amin'ny Tompo, fa marina izany. Manajana ray sy ny reninao, fa izany ny didy voalohany misy teny fikasana mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Iza moa tsy maniry ho ela velona, ary iza ny tsy maniry hahita soa? Izany fahasoavana maha ela velona sy ahitana soa zany dia miainga avy amin'ny hoe fanekena sy fanajana ny ray aman-dreny. Inona ary no takin'izany ten'Andriamanitra rehetra izany amintsika anio? Ho antsika zanaka izany. Zaho mampianatra dia tena anisan'ny mampianatra ny fiarovana ny zaza. Tsy hoe arovana ny zaza fa zony izany, tsy izay fotsiny ihany, fa arovana izy satria zanak'Andriamanitra ireny. Raha nanaraka tsara ny fampianarana teo aloha teo tsika dia namerina tsara tamintsika ny tenin'Andriamanitra tao amin'ilay Salamy 1:7 ohatra, fa Andriamanitra nahary antsika.
zany hoe zanak'andriamanitra ny zanaka izay nomeny atsika mpitaiza ihany tsika ray aman-dreny noho izany dia arovana izy fa zanak'andriamanitra saingy ny zoan'ny zaza ry havana dia tsy tokony mihitsy ho sarahantsika amin'ny andraikitra izay takiany izany fa raha tsy izany dia manila ny fanabeazana raha zoan'ny zaza ohatra ny hotiavina sy ho karakaraina dia ozy ny tenin'andriamanitra eto hoe ny ray aman-dreny ny solo-tenan'andriamanitra mikarakara mity ny zaza noho izany zany dia andraikitry ny zaza ny manaja sy ny manaiky ary miaino ny tenin'ny ray aman-dreny ary raha zoan'ny zaza ohatra mandeha mianatra dia andraikitry ny ray aman-dreny ny mitady izay hatomombana ny fianarana rehetra saingy andraikitry ny zanaka koa manoloana n'izany zoan'ny hianatra izany ny mianatra fa tsy mikilavaka na mihitrika raha zoan'ny zaza ohatra nomena sakafo dia andraikitry ny zaza koa zany ny manaja ny sakafo izay omena azy mba tsy hisy tsony zany ankizy vao tonga eo ambony latabatra ilay sakafo dia tonga dia mehatra andraikitry tsika zany ny manaja ny sakafo izay aroso eo anoloantsika ary mihinana an'izany amin'ny fankasitrahana hoe fahasoavana avy amin'ny tompo fa tsy hitanareo moraka izy fa rehefa mararynareo dia hitanareo tsara hoe na ny vavara tsy mahazokatra hina-kanina indraindray koa noana mety tsy mahita sakafo ka rehefa mahita sakafo dia andraikitry tsika ilay manana zo hisakafo ny tsy maintsy manaja ny sakafo izay hoantsika eto am-pampianarana eto dia mahatsiaro ny fampianaran'ilay ray aman-dreny tobo lehibe anankiray ao zao tanàna misy an'izay dadarano solambo izay ho an'izay tsy mahafantatra dia andesan'ny ray aman-dreny no foazin'ny tompo izany mpanompon'andriamanitra izany dadarainy solambo dia tena nampianatra mihitsy hoe hady zao ny sakafo fa avy amin'ny tompo reny ka na mitoto vary aza asiana vary very mihitsy ny avy eo an-doana ho antsika rehetra any ambanivohitra moa dia mahita tsara hoe le mitoto vary eo anaty laona dia tena sarotra mihitsy ny miaro ny vary tsy hivoaka be hiparitaka eny ivelan'ny laona eny ho antsika izay tsy mahalala an'le mitoto vary moa izany dia eritrereto fotsiny hoe manana laona kely tsika eo an-trano dia mitoto zavatra dia arovana tsara izany le sakafo mba tsy hiparitaka fotsiny tahaka ny hoe zavatra bitika izany tahaka ny miteny hoe rehefa ny sakafo izany azo atao misy miparitaka eny ivelan'ny vilia ary lanio tsara ny sakafonao ao anaty vilia saingy bitika maneho ny fanajantsika n'Andriamanitra ilay nanolotra antsika ny sakafo hohanina anio izany ry havana ny tenin'Andriamanitra dia mamerina antsika rehetra amin'ny hoe ho antsika ray aman-dreny ho antsika ray aman-dreny solo-tenan'Andriamanitra tsika ry havana mitaiza ny ankizy indraindray tsika miteny mihitsy hoe teny efa tsy saiko mihitsy le mitaiza fa androany dia mampahery antsika indray ny tenin'Andriamanitra solo-tenan'Andriamanitra ianao ka mifikira aminy hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 5:10 hoe tomoera amiko ary zaho ao aminareo tahaka ny sampana izay tsy mahay mamoa azy raha tafasaraka amin'ny fototra izy dia toy izany koa raha misaraka amiko nareo dia tsy mahay manao na inona na inona eto ambavaka isan'andro ry havana ny fimiainany zanakao raha mahatsiaro isika izay efa nanolotra ny zanany tao batisa dia anisan'ny fanekena nataontsika mihitsy ny teo amin'ny batisany hoe hivavaka ho azy ampianatra azy hivavaka eto ambavaka isan'andro ny zanakao ary ianao ray aman-dreny mifikira amin'Andriamanitra mpitaiza fotsiny ihany ianao ny tompo hanome anao izay rehetra ilaina hikarakaranao an'ireo zanakao ireo mifikira koa aminy mba ho tena modely ianao solo-tenan'ny tompo ho hitany ankizy araka ilay fanekena nataontsika tao amin'ny batisa ihany koa manao hoe ary dia manaika hijoro ho vavolombelona na amin'ny teny na amin'ny asa hanambara aminy ny amin'Andriamanitra sy ny dikan'izao batisa izao dia ny tompo ry ray aman-dreny malala hanafy hery ianao indray amin'ny famitana ny andraikitra ny fitaizana ny zaza izay napetrany ho anao ho vitanao tsara izany raha miombona amin'i Jesosy Kristy tompo ianao ary ny fanahy masina hanome anao ny fahazavan-tsaina rehetra hanome anao ny hery rehetra ilaina toy izo hatrany koa ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ifamatorantsika ray aman-dreny fiainana amin'Andriamanitra ahaizantsika manakatra ny sitrapony eo amin'ny fitaizana ny zanany izay omeny antsika ary ho antsika zanaka rehetra
manaraka izao fandaharana izao hoy ny tenin'ny tompo a manekeny ray sy nyreninao ao amin'ny tompo fa marina izany manajany rainao sy nyreninao fa eo amin'ny andin'ny faefatra koa dia misy hoe ianareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy haitsika ny manatanteraka nyzany ry havana ary efa mompiainana amin'Andriamanitra isika fa na masina ny hitaridalana antsika tsirairay avy mba hahatonga antsika ray aman-dreny hifikitra tokoa amin'ny tompo ka ho vavolombelona mahatoky a haneo ny fitiavan'Andriamanitra ny fikolokoloana avy amin'Andriamanitra ary ny fiarovana mba ho voarain'ireo zanak'Andriamanitra izay nomeny antsika ho tezaina ao anatin'ny ankohonantsika ireo ary ny fanamasina koa hanome hery antsika zanaka rehetra hahay manaiky sy makatony tenin'Andriamanitra hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho lavandro ianao ary ahita soa ianao amen